fihinanan'i Jesosy. Dia mirana kosa nanao ateny ihany zao ka nanao hoe raha vela koa Andriamanitra izay efa nandasy amin'ny hanin-drano sy ny fotoa izay efa nampangiliny eto fa mbola anaty fianiny eto ary mba voky ny fanan'Andriamanitra dia tsy hanao teny tsy marina ny motro ary tsy hanongitaka ny vela sy fanaky raha ndraiky mianareo marina mandrapiara ndraiky dia tsy hanaiky ny vela no manatsiny aho fa famarinako dia azoky mafy ka tsy mifoky ny fokotsy tsy manetsy aiko na dia ny amin'ny andro iray mihitsy azy ako hita fa ratsy fanahy fahavalika ary tsy marina izay mitsangana ny masaka fa inona ny fanantenana ny mpiasavelantsika maitso miainy ka tsy man'Andriamanitra ny fanany tiany fitarainany Andriamanitra raha hozoka iny izy ho azo ny rahavavona faritso ahazo maitso an'Andriamanitra
mofonainana mampiavaka no hitonana miafatra ho atsika zay tonga miazakazaka amin'izao alaina izao a eo anivon'izao alahady fa efatra tokoa manaraka pasika ny marina iavana alahady ny sampatanela kristianina manerany sary etsiketona ny androany fa ny amin'ny fandaminana moa zay misy dia nafindry araka tetikandromoa amin'ny faefatra amroapolo ny volana mendiana no anaovana ny alahady sampatanela kristianina satria raha tena izy misy moraparitany no manana ny fiavany voalohany androany any fahavarana dia izay zany nataontsika namindra azy ka ny sampatanela kristianina zany dia tanteraka zany any fa na hevitra kely ny mofinainandroany anaoasaoteo nykatoko faharoapolo folo indininy fahaparo hatramin'ny indininy roambin'ny folo no akatsika ny hafatra nefa mbola imanjinatsika miaraka hatrano lay mbola hevitra hoe ankatoaviny fa tsy am'pantiny ankatoaviny ankatoaviny fitalefana masa raha mety anareo sokafy inokatoko faharoapolo ary tsy vitan'izany nindriny voalohany amin'ny lioka toko faharoapolo no tiako iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe atano zany raha mianona ny vahoaka betsaka tsy hitahisaka ny fanitsaka Jesosy dia miteny tampianany alokana hoe mitarejena ianareo fanao azo masinasina ny farse dia fiatsaranatsy moiavana tina asolaty leto vahoaka betsaka tsy hitahisa ny fanitsaka nanaraka anizany nanaraka an Jesosy inona raha asolatin'ny lioka mitsika eto dia zao hoe sapia amin'ireo vahoaka betsaka ireo amizany Jesosy Kristy ka miteny mihitsy hoe mitandrema sao dia azony masiasilany farisentiny dia ny fitsaranatsy razantsika mpampitratrano zany dia hoe Jesosy mitona irety vahoaka nanaraka azy reto mba ahay mitondratena tsara averiko indray Jesosy mitona irety vahoaka manaraka azy reto ahay mitondratena tsara azany avana avy an-trany mamerona antsika anatinay loha hevitra hoe anatin'ny fankatoavana ny fitarian'ny fanamasina ny fahaizana mitondratena ary hitatsika koa ny atao hoe inona daholo zany fahaizana mitondratena zany arak'izao lioka toko faharoapolo folo ny andininy fahavaratra amin'ny andininy faharoapolo folo
voalohany indrindra ny olona na ny fiangonana manara-dia Kristy ka lazaina hoe mahay mitondra tena izy amin'ny andriny fahavalo sy ny fahasivy dia hoe manaiky ny Kristy fa tsy mandany any Kristy. Anina tsara ny fiangonana mahay mitondra tena manaiky ny Kristy fa tsy mandany. Aratsy resaka aratsy reto antokon'olona zay atao hoe mitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany dia ny faraseho sy ny sady seho haitsika ny mandany tsy mba manaiky ny Kristy zany azamiavana tona manao. Jesosy Kristy tsy namorona antokona faraseho fa raha miaoso ny mpianany voalohany izy dia hoe avia andeha any loza anaraka. Ka eto dia anatin'ny zavatra mazava dia mazava ihany fa mampanahidia any Kristy ny olona anankiray indrindra fa isika fiangonana dia ny fanekena azy fa tsy mifanavana azy. Azay tomoko aloha zay tonga eto tena olona manaiky ny Kristy ianao tonga eto samynda azy. Amin'ny teny grika koa ilay teny hoe manaiky midikeny homologué HOMOLOGE homologué ary midikeny dia hoe manaiky ny Kristy tompony fiainana. Tsy misy zavatra hafa zay mitondra ny olona anankiray afa-tsy Jesosy Kristy. Ary zany hoe avana nanosika ny tena hoe anray ety lioka toko faharoabeny folo ety satria ny zavatra fantatra ary indrindra moa fa nohon'ity vanim-potoana zay misy atsika ety hoe mihindrana tsy fantatra no misy an'ilay aza pasteur moa tsy afaka mabangy atsika any tokantrano. Inona ny zavatra tena hita ao anatin'ny tokantranontsika hatramin'izay nitoerantsika tao anatin'izao atao hoe fitoana zao. Tokantrano manaiky ny Kristy va sa tokantrano efa nananakitra ny Kristy? Satria eto anatin'ny marindrefy izay hilazana fa manaiky any Kristy ny mino anankiray indrindra moa fa nitokantrano anankiray any fiangonana niava dia ny fanekena azy eo anatreany olona. Satria mbola eto tamin'ny daholotsika zay fa rehefa hoavy ny fotoantsika oaiza ho any lanitra ny fanekensika any Kristy eto amin'izao tany nametrahany Andriamanitra. Arak'izany avana variana tokoa ianao ary izay no natonganao hoe aona tokoa zany na ny baiboly aza hoe tsy haiko sokatra androany
sasany ka voevimona baibonjay fa ny alatsy mainy ny ataraty ny amin'ny fantilo tsy hita kanefatsika iavina samy miara manaiky araka ny teolojia ny jona lay miseho jona toko voalohany andriny voalohany dia mazava fa malala hoe fa tamin'ny voalohany teny izy ny teny dia taorin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Jereo ny fomba fandalatana zao fa le teny fa io teny io lay Jesosy Kristy ary fahamonjy joanazy ka ianao zany rehefa mamaky teny dia miona-misy dia miona ny Kristy ary zay ambarany teny io satria teny Kristy dia ekenao fa zay tsy voateny ao anatin'ny teny io tsy tokony ho fiainana ho alizana ho atsika kristiana ary zay miava matonga ny tompo sarym-piara amrety vahoaka marobe zay nanana azy ary zay ko iava milazananao raha isakety betela dia olona marobe sarym-piara ao tsikety betela Jesosy Kristy iava ka ilazana aminao hoe mba ilazana aminao fa mankatoly fitadiany fanamasinao aokanao a hitonga tena tsara ary ny fitondrana tena tsara dia ny manaiky amin'ny Kristy ary mandala ny fahavalo sy ny fombafomba ny fahavalo dia tsy iza fa Satana. Zay ny avana no zavatra voalohany indrindra zay asehony zao tenin'Andriamanitra amintsika zao. Tsy vitan'izany ny olona manaiky ny Kristy dia manaiky tsy hanova ny Kristy amin'ny zavatra hafa na koa hoe manaiky hanampy ny Kristy amin'ny zavatra hafa. Tsika zao anatin'izao valamaletina zao dia mahagaga mihitsy ny resakytika malaza be ny ravitsara be malaza ny angivy malaza ny mafy dia lasa mitoky amin'ina zany tsika mitoky amin'ny angivy toky amin'ny ravitsara fa lay Jesosy Kristy nanao lay ravitsara nanino napetraky sasany fa lasa stand-by Jesosy tsy mety fa ny ravitsara ihany mamontra maraina amin'ilay misy ampoano be manao sasany ilay alohany andeha atoy Jesosy amin'io aiza io izy hoe alao Jesosy miala sasany be tena mety everiny fa miasa roatra anao Jesosy hoe alao mba miala sasana kila fa ravitsara hoe Jesosy tena atao tsy takana tonga anao dia vanimpotoana manokana zay mametraka atsika hatrany hoe hanaradian'ny Kristy ny zasenao ary indrindra koa fa manaiky azy fa tsy efa novanao ho zavatra fa nanampiana ho zavatra fa lay Jesosy Kristy mandrotsika iao mba hitondra tena tsara isika dia hitatsika tsara ito mendinin'ny fahafolo manino osy fa azotona izy anamoteny anomotra ny zanak'olona ozy dia ahazo fa
fameran-kely fa izay tenatsy ny fanamasina dia sy mahazo fameran-kely ny fitondratena fa tsara zany ary tokony nanamino dia nino sy miteny ratsy ny fanamasina satria na iza teny ratsy ny fanamasina dia tsy mahazo io fameran-kely ina moa mihevitry zany satria mety zay zany olana ranatsika ahoana tokoa zany ny hoe miteny ratsy ny fanamasina ria tsotra kely midika hoe mamela amisatanana hiasa eo amin'ny fiainana ka ny hevitry satana zay asisiny lasa velona ao anatintsika zay manaiky azy ka lay teny Kristy voainaky fa lay teny satana manevana zay lasa teny velona ary vokatry zany lay fanahy zay nampotoerin'Andriamanitra ho anatintsika tamin'ny finoana Jesosy Kristy tsy hita tsony lay vokatry lay fanamasina fa vokatry nino vokatry satana zay hita ary samihafa ny mampalahelo raha tsy resatsika fa tsy lay texte omany zay nofinainantsika koa zany omany zay nanambara mazava Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo ny tenin'Andriamanitra dia manasongadina tanteraka ilay teny hoe raha misy tiao i Jesosy dia hitandrina nena azy midito ary zao mangataka amray ariza nomenareo mpanaratra hafa mba homeonareo manaza dia jereo tsara Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo io andiny fahadimy ambin'ny folo zany le sako anareo zany sy ny faha-enina ambin'ny folo fa lay dikin Jesosy misy aloha ary amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo misy azy ny andiny faha-efatra ambin'ny telopolo lay milaza hoe didy vaovao izy io nomeko anareo dia mba fankatiavana helihely aokany tahaka ny tiavao anareo izy no mba hifankatiavanareo kosa zany hoe raha marina zany a mba tsy ilazana fa miteny ratsy ny fanahytsika ka tsy ahazo fameran-kely ny fiainantsika rehetra dia voafehitra zany Jesus omaty ny fitiavantsika amin'ny Kristy lay tompontsika ka mifankatia fa tsy azo fotsiny mifankaitana ary mety raha tsy misy mety masaikin'andro atao hoe manao kalena izy aoaoany satria zany zavatra zany fa sarotra be izy maomena kristianina zao fotoan'izao fa satana mavela mibitsika amin'ny fiainana fandremo asa mifandaipaeo olino ataovy izy miankalena azy satria jereo izy no mampisisika zany aminazy satana azay dany fitenenanazy ny fanamasina satria raha tsy
tsy nijeritsika fa tsy ny teolojia ny paoly na ny fariseindava zay anamany paoly ary zarainy tamin'ny kristiana tamin'ny galatia dia mahita tsara mihitsy tsika galatia toko fahadimy andimy faharoapolo fa rehefa avelantsika tokoa hiasa kozy ny fanahy masina dia zao molaza paoly hoe fa mivokatry ny fanahy dia inona ozy fitiava ny olona manaiky ny fanahy masina arak'izany dia olona maneno olona manam-pitiava fa tsy manana famparana ny vokatry ny fanahy masina koa raha mindriny faharoapolo ihany ny galatia toko fahadimy dia manino ozy fifaliana amin'izao fotoana zao efa sarotra be mihitsy efa mahita fifaliana zany satria mety zao rivotra mafy be zao tena sy filoana mazo atsika eo ary ohatra tomatanteraka le tena mogatsika tokolay faha mbola miazo ny fanahy osantsika azo ary eo zavatra hoe azo loatrizana le trano vakiny galatia toko faharoapolo any trano fa ireo lay lazaina fa fanekena ny fanahy masina izay tiana revotra ohatra raha krismasy tsika dia afatatena hoe reregilontsy zay tiana andriamanitra ohita eo amin'ny fiainana ka arak'izao hoy paoly apôstôly manambara mazava amintsika ary mangataka mba hovakiana indray koa ny korintiana voalohany toko fahafolo ny andimy faharoa ambin'ny folo dia afinaritra ny antson'ny paoly apôstôly ho an'ny fiangonana ary antso atao atsika rehetra izay tonga eto amin'izao androanyizao hoy misy olatra masina hoe koa izay manao azy fa efa mitsoto tsara aoka izy tandrina mba fandrao lava olona mpanana dia kristy anao ihany manaiky ny fanahy masina anao ihany aza manaiky ho lava fa lay fitony tena tsara zay asomary iloka dia indriny faraiky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo amin'ity lioka faharoapolo ity dia mazava tsara lay teny eto hoe ary raha mitonona le ho amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy dia aza manaiky zay aza manahy zay havalinareo na zay kola zay fa ny fanahy masina aloha anina ozy ampianatra nareo amin'izany izany zay mety kola zay ny fitonantena tsara zay mety dia tokony anana ny fimonana na ny olona manary dia kristy zay nasapy ao am'izao kristy avana dia ny fitokina amin'ny fanahy masina ampianatra nanimona tsara ny fanahy masina tsy misy liavana ampianatra rehefa miala teto amin'ity tany ity jesosy afa-tsy mino ny fanahy masina ary izy leriana ny zavatra tsiany satana leriana aloha maranao dia ny fampianarana fa inona ny zavatra
mazava mihitsy zavatin'Andriamanitra zany raha ao ianao dia loantsika rehetra hamaky amin'ny anarana Jesosy hoe ianareo avy taminy devony rainareo ka zay sitany ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamonoana hatramontamo ary tsy nitoetra taminy maro satria tsy misy marina ao aminy. Raha mandaina izy dia miazy any no lazainy satria mpandaina izy sady iza zandaina izy satana divoly avy mampalahelo diavy fa ohatran'to mavesatra be ny teny azy nefa tsy maintsy teneny mahita vaovaka misy hoe kristianina izy nefa mifena manontolo maneno lay ary tena mangainy mamitaka nefa izy amin'io kristiana halavilia raha miainantsika zany fa dia isika hanaiky ny fanamasina hankatoany ny fanamasina hamelazy asa fa tsy mametraka azy ao anaty boaty sy natrevava fa handraytsara eo fentsika. Anatin'ny zavatra maro zay andarovatsika nefa izao atao hoe fiboana zao iarana dia zay hoe anisany zavatra zay anasan'Andriamanitra amitsika ny fijorotsika olo maro, ny fijorotsika olo mavotsy, ny firotsika manaiky any Kristy fa tsy mandana any Kristy ary satria manaiky any Kristy dia manaiky koa ny fanamasina sy ny fitrateny fanamasina. Atsika sy rahavavy ka amin'ity amroboantika paralely antsika fiangonana hoe ny mandroso trano zay no sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa nihiboko ianao dia nihiboko koa satria tsisy mahafantatra ary tsisy olona mondona hoe dia mbola mankiteny any dinareo ato sa tsy mankiteny mbola miaina trany fomana ianao sa tsy miaina sa efa novegasika zany tena fiainana loato. Fotoana iantsonana ty alahady fahafantrana manaraka pasika mijoboa ka asevoky teo anatrehan'olona fa manaiky amin'ny Kristy izy satria manaiky amin'ny Kristy isika eo anatrehan'ny olona izy koa any an-danitra ozy anaiky ny atsika eo anatrehany izy eo anatrehany zany efa misokatra manao lay lanitra hidirana azavy moko zava-dehibe amin'ny fiainanareo amin'ny fiainantsika ny finoana amin'ny Jesosy Kristy ko dia airezaraya dia mamivaky zao inandro voavoso ny fiangonana moa zay Andriamanitra anankiray zay mikato familamitra kosa mivoa ho anao zay manaiky ny Kristy hakino fa Kristy lahatra ka mambazy ary mitoky azy amin'ilay fanamasina. Vinahitra Andriamanitra ihany fa
fahasoavana sy ny fiadana ho antsika ena tsirairay avy. Amen. Atau isi aku tahu, jadi antara tak ada yang
Zay tony amin'ny anarany Jesosy Kristy tombosy ataontsika. Ary Andriamanitra tiadamana amin'ny toro ny Satana faingana mampitomotra ka ho azy ilay Andriamanitra tokana ihany sady iny ny voninahitra amin'ny anarany Jesosy Kristy mandrakizay fa ao amin'ny rehetra zay Kristy ny fahasoavana. Voninahitra ny Andriamanitra amin'ny anarany sy ny zanak'Andriamanitra